miamazava ny fahamarinana, miamazava ny fahamarinana. Fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaika ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao, ary toro-teny manangana fiainana, fanovana fiainana, fampianarana ara-baiboly. Mbola tsy nisy ny toro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra, ka ho fantatra reo ny marina, ary ny marina afaka nareo tsy hoandevo. Jaona toko fahavalo ny andiny ny faharoa amby telopolo. Fanafahana sy fiaina vaovao, andravana reo asana demoni, hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao, arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas, hivavaka ao anao aho. 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76. Hivavaka ao anao aho. Tadidio fa velona Jesosy Tompo izay torianay aminao, avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra. Miamazava ny fahamarinana. Faly miarabantsika rehetra mahita anay amin'izao rasy fotoana izao manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ny tenako tafiaraka ao anatin'ity fandarana vaovao ity isika. Arahanao ny alatsinainy sy ny zoma manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina eto amin'izao fahita lavitra izao. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreas ity fandarana vaovao ity izay anasako atsika rehetra tsy hakanavaka, satria fampizarany sosiny tsara eto isika, indrindra ny zavatra mahasoa any amin'ny tontolona ara-panahy sy ny tontolo-piainana, satria be dia be isika nametraka fanontaniana hoe ny fivavahana ve tena mahavovonjy, ny olona mivavaka rehetra ve vovonjy. Zay ny fanontaniana mipetraka, ary etsy an-daniny koa fanontaniana mipetraka isika hoe inona ny antony mahatonga an'ireo karazana problème na olana eto amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainan-janako, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviako mihitsy zany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia izany fanontaniana rehetrarehetra zany dia izahantsika ho valiana ao anatin'ity fandarana ity ny alatsinainy sy ny zoma amin'ny 10 ora sasany maraina. Be dia be isika ihany koa no mametra-panontaniana hoe inona ny tokony ataoko mba hafahako mandova lanitra mandrakizay, inona ny tokony ataoko mba tsy ho diso fanantenana hoe efa nandany antaonany maro mivavaka, nandany antaonany maro nanao asan'Andriamanitra, nefa sanatrin' izany sao dia diso fanantenana rehefa tapitra izao tontolo izao. Betsaka ny zavatra hoenarantsika sy ho ampianarina ao anatin'izao fandarana izao araka ny lohatenin'ity fandarana ity moa dia hoe miamazava ny fahamarinana. Izahana mihitsy tena hoe fampianarana mbola tsy nisy nampianatra taminao, fampianarana mbola tsy nisy nitory taminao no ampianariko ao anatin'ny fandarana tahaka an'izao. Dia eto dia te hilaza amintsika sady hoe ny fandaharam-potoana mahakasika ny fiangonana kristianina mandova lanitra dia isaky ny sabotsy ny fotoam-bavaka eny amin'ny espace Mangouté ohatra eto espace Mangouté ao amin'ny premier étage zany, tsy ao amin'ny 3 frères fa ao amin'ny espace Mangouté. Ao no anatanterantsika fotoam-bavaka isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 sasany maraina, izay anasako atsika rehetra tsy hakanavaka izany. Ny amantaran'ny olona moa zany dia ilay nahavitanina fivadikanina 70 andro sy 70 alina mbola ijoro vavolombelona eto mahakasika an'izay nahavitako ny fivadikanina 70 andro sy 70 alina na ny dingana ara-panahy zay efa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra na efa nampanaoviny tompo azy zany ahafahako mitondra fiangonana sy ahafahako mitory amintsika tahaka an'izao, satria raha tsy nisy dingana ara-panahy, tsy nisy ezaka ara-panahy natao tsy afaka iseho ny fahita lavitra ohatr'izao izahay, ary tsy afaka hitondra fiangonana ihany koa hitory ny fahamarinana sy hitondra fanahin'olona ho any an-danitra, fa efa nisy zavatra natao tao ary misy iraka manokana na ny rahan'ny tomponay na ny rahan'ny tompon'ny fiangonana mahatonga anay miseho ankehitriny. Ka teteny zahay ity am-piandohana hoe efa tonga ity ny programan'Andriamanitra, fotoana mety zao anambarana ny marina, ampahafantarana antsika rehetra ny sitrapon'Andriamanitra.
ao anatin'izao fandaran'izao ihany koa dia andrenesantsika fijoroana vavolombelona. Misy olona nandray falasitrana, misy olona niova ny fiainany rehefa nentina mbavaka, misy olona nandray famonjena ihany koa rehefa nentina mbavaka, dia hijoro vavolombelona eto ireo olona ireo. Ampianatra ihany koa isika eto amin'ity fandarana ity mahakasika an'ireny antsoina hoe ozona ireny, satria ny ozona anisan'ny hery ratsy anankiray izay tena mamatotra fiainan'olona ary manapotika fiainan'olona mihitsy. Misy ireo ny ozona trosa ohatra, ny amantarana zany zao fa hoe misy fanahana trosa na misy ozony trosa le olona, dia izy voafatotry ny trosa dia mindrambona amin'ny olona anefana trosan'olona. Zany hoe ny eo tsy afaka le trosa, mbola mitrosa any amin'ny hafa ihany izy, anefana le trosa. Zany hoe voafatotra ny trosa izy, tsy sitrapony le te hitrosa fa no le ozona mamatotra. Misy kosa ny hoe ozony fikorotana tokantrano. Mety hoe mikorota tokantrano ny ray aman-dreny na ny saram-panamadina ny ray aman-dreny ny tany aloha tany, dia misara-panamadina ihany koa ny zanany aty aoriana na ny taranaka aty aoriana. Tsy sitrapony le taranaka aty aoriana ny te hikorota tokantrano na hisara-panamadina, fa no le ozona mamatotra, no le fanahy miampita avy any amin'le ray aman-dreny no mahatonga azy mikorotana ny tokantranony ankehitriny. Misy ihany koa ny ozona mety hoe ozony tsy fanjariana, ohatrany hoe tsy zarizary ny fiainan'ny ray aman-dreny ny tany aloha, dia miampita aty amin'le taranaka aty aoriana lasa tsy zarizary zay zavatra atao tsisy mety. Mianatra tsy tonga hatramin'ny farany fianarana, satria mety hoe eo ny tsy fahampiana, eo ny tsy fahafahana, dia tapaka ho azy ena tenantenany eny le fianarana. Na ohatr'izay ihany koa miasa dia ohatrany hoe tsy mifanaraka amin'le fahaizana ny ratovana ilay asa atao, fa mifanohatra be amin'izay mihitsy. Misy an'izay antsoina hoe ozony tsy fanjariana izay. Misy ihany koa ny ozony fahamombana, zany hoe tany amin'ny ray aman-dreny ny tany aloha tany na tany fianakaviany tany aloha tany nisy momba tsy niteraka, dia mipita aty amin'le taranaka aty aoriana le izy tsy sitrapon'le vehivavy, tsisy olona hoe aniry tsy hiteraka zany, fa noho io ozona io dia lasa tsy miteraka le. Misy ihany koa ny mety hoe ozona aretina mitaizy, mety hoe narary fony ray aman-dreny ny tany, aretim-pony na fatiny ray aman-dreny ny tany aloha tany dia miepita aty amin'le taranaka aty aoriana izy dia marary fo. Misy gros cœur, manao palpitation matetika, miakatra tension matetika, na midina ny tension, ny famonjena matetika, mivezivezany amin'ny napitsabo na any amin'ny hôpitaly matetika, noho io toe-pony io. Dia zany rehetrarehetra zany ho ampianarina eto. Mbola misy fotoana ihany koa tsika ao anatin'ity fandarana ity ampianarana mahakasika ny antsoina hoe herin'ny famisaviana, satria ny famisaviana dia tena misy, ary ny famisaviana na teny atao fotsiny ary efa miteraka famisaviana na fanapitera eo amin'ny fiainana, amin'ny fiainatokantrano na amin'ny fiainam-pivady na fiainam-pianaran'ny ankizy teny atao efa famisaviana mipetraka izay. Dia izay no antony isin'ny fandarana tahaka an'izao hanampiana antsika rehetra, satria tsapanay ary hitanay amin'ny mampanompon'Andriamanitra anay hoe betsaka isika no tafalatsaka lalina ao anatina olana mafy, ao anatina aretina, efa nandany vola aman-karena, efa nitady vahaolana, efa nanatina olona manam-pahaizana naka conseil, fa ny zavatra mitranga dia mbola io ihany ny fiainanao io, mbola ianao ihany io, miaino anatina ranomaso, miaino anatina adi-tsaina sy tebotebo lava. Dia tonga izahay hanampy anareo mba anafahana anareo anatin'izany rehetrarehetra izany. Mbola iresaka ihany koa isika rehetra ao anatin'ity fandarana ity hoe inona no antony anankiray mahatonga ny aretina tsy mety sitrana na mandany arena mihitsy le aretina, efa lany ny fananana ray manontolo inona ny anton'izany rehetrarehetra zany ao anatin'ity fandarana ity avokoa no andrenesantsika sy ahitantsika an'izany rehetrarehetra izany. Dia lehibe zao ny ankizy mandeha mianatra, nandrato fianarana makany ivelany mihitsy, efa tapitra mety efa navita fianarana fa ny zavatra mitranga tsy mahita asa na mahita asa ihany fa tsy mety voaray. Ohatrany hoe misy zavatra mibloke na manakana ny fiainana zany tsy mety ho tafita, zay zavatra zay mbola ho ianarantsika daholo, satria misy karazana sakana be dehibe eo amin'ny fiainantsika, misy karazana sakana be dehibe eo amin'ny fiainantsika zay tsy fantatsika hoe inona ny antony mahatonga an'le izy, inona ny antony mahatonga an'le sakana. Zany rehetrarehetra zany no ianarantsika ao anatin'izao fandarana izao. Ao anatin'izany ihany koa iresaka zavatra ara-baiboly maromaro sika. Misy hoe ao anatin'ny baiboly misy an'ireny antsoina hoe fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehova ireny,
hoe inona ny tena fitaovam-pivavahana fotendran'i Jehovah dia inona ny vokatsoa azo ao anatin'ny fanatrehana n'ireny fitaovam-pivavahana ireny. Zany rehetrarehetra zany hoe narantsika satria raha mijery ny mahakasika ny hoe vaninandro farany zany zao tsika dia misy le hoe ny olona misy tombo-kase no avitra na hoe vovonjy misy tombo-kase an'Andriamanitra. Ahoana ny fomba andraisana an'izany tombo-kase zany? Inona ny tokony atao andraisana an'ilay tombo-kase ao anatin'ny baiboly daholo zany rehetrarehetra. Mety tonga dia miteny zao ianareo hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina izay nanasirina tombo-kase ianareo. Zany hita mazava be zany fa misy zavatra be dia be ao anatin'ny baiboly izay tsy fantatry ny olona nefa voasoratra ao ilay izy. Dia zany no ampianarina antsika ao anatin'ity fandarana hoe mihamazava ny fahamarinana ity mahakasika ny hoe inona ny tokony ataontsika ahafahantsika mandray tombo-kase avy amin'Andriamanitra mba ahafahantsika mahazo antoka hoe mivavaka ihany tsika dia vovonjy rehefa miala eto ambonin'ity tany ity. Be dia be ny fampianarana mizahana ho azavaina ao anatin'izao fandarana izao eto zao dia misy fampianarana mbola ho azavaintsika ihany koa mahakasika ny hoe rehefa maty ny olona dia aiza izy ny mandeha, aiza izy ny mandeha. Tonga dia miatrika fitsarana ve ny olona rehefa maty, sa mijanona ao anatin'ny fasana, sa mandalo n'le antsoina hoe afo fandiovana ozy tsika. Ho azavaina eto amin'ity fandaharana ity avokoa zany rehetrarehetra izany. Rehefa maty ny olona dia makaiza, makany an-danitra sa makany amin'ny elo, arakaraka ohatrotry ny ahoana ny fiainan'ny olona ety ambonin'ny tany. Hita ao anatin'ny baiboly hoe ety ambonin'ny tany izy dia efa azo fatarina tsy sanatriko ny hoe ny tsara, fa ety ambonin'ny tany izy dia efa hita hoe raha maty olona io dia mety andeha ho any an-danitra, na hoe raha maty olona io dia ho any amin'ny elo, arakaraka n'ilay fiainan'ilay olona. Fa ny baiboly dia efa manome soro-dalana mazava tsara ho antsika tsirairay avy izay manompo an'Andriamanitra. Ny olona mivavaka ve vovonjy daholo, ny olona tsy mivavaka ihany koa ve vovonjy, satria isika rehetra mena eto ambonin'ny tany dia samy mana-tena avokoa andovan'izany lanitra izany hoe rehefa miala eto ambonin'ny tany many an-danitra avokoa ny olona rehetra. Satria misy amintsika mety hoe manao soa eny amin'ny fiarahamonina, manao soa amin'ny mpiray-tam-po, manao soa amin'ny olona sahirana, dia ozy tsika hoe vovonjy zany rehefa manao soa amin'ny olona manodidina, nefa mety misy fahotana miafy nataonao. Dia zany rehetrarehetra zany ho azavaina ao anatin'ity fandaharana manokana ity izany. Mety mametra-panontaniana ianareo hoe fa iza moa zany no tenako afaka mpianatra an'izany rehetrarehetra izany. Za moa zany efa 70 taona angamba zay ny tomaky fiangonana dia ny rahan'Andriamanitra nanangana an'ity fiangonana kristianina mandova-lanitra ity zany ny tenako dia nahafantaran'ny olona hatramin'izay teto amin'ity fiangonana misy antsika ity dia hoe na apôstôly navita fivatikanina 70 andro sy 70 alina mpanetreteny mbola hijoro vavolombelona mahakasika an'izay moa za anazavako tsara mahakasika ny izay itingana ara-panana ataoko rehetrarehetra izay ahafahantsika mino sy mandray tsara ny fampianarana fa tsy sanatriko hoe olona tsy nisy atao na hoe tsy tafita tamin'ny fianarana dia ndao hitondra fiangonana fa ohatrany mahomby daholo ny olona mitondra fiangonana rehetrarehetra. Fa tsy ny olona te hitondra fiangonana no afaka mitondra fiangonana, fa ny olona nirahan'Andriamanitra, olona natsangan'Andriamanitra no afaka hitondra izany fiangonana izany. Satria tsy mora tompoko manangana fiangonana ary tsy mora mitona fanahin'olona indrindra amin'izao vaninandro farany zao ho any an-danitra. Ka raha sitrapon'Andriamanitra mifandarana manaraka dia hijoro vavolombelona amintsika rehetrarehetra hoe ohatrany ahoana ny fomba niantson'ny tompo inona daholo ny dingana ara-panahy izay nataoko na tonga ho lasa mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izao. Fa ampanetretena zany hoe anisan'ny efa maniaina tao anatin'izany hoe fivatikanina izany no fototra iangana mpanompon'Andriamanitra ahafahanay mitoro zao fahamarinana rehetrarehetra izao. Ka amin'ny fandarana manaraka eo dia hijoro vavolombelona mahakasika an'izay dingana rehetrarehetra izay ny tenako ary ampahafantatra amintsika rehetra ny mission-ako manokana amin'izao fitoriana ny filazantsara sy ny fahamarinana izao ampahafantatra antsika an'izay ny tenako mba ahafahanao mahazo toky. Fa tsy sanatriko hoe amitaka anareo ny tenanay na hoe manao business, manao fandaharana tahaka an'izao dia manao business itaona olona tsy raha business no atao amina resaka fiangonana sy fitoriana filazantsara matiantoka ianao satria mitona olona mivavaka tsy mora. Na dia fahatsonao aby olona hoe andao ianao afahana, andao ianao atao délivrance, andao ianao
atoro lalana mba ho tahian'Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy manaiky an'izany satria manana ny fotosainany manokana izy, manana ny zavatra nijoroany izy sy ny zavatra hitezana azy manokana. Ka manasa antsika rehetrarehetra zany a, isaky ny alatsinainy a sy ny zoma amin'ny 10 ora sasany maraina iarahanao amin'ity fandaharana hoe miamazava ny fahamarinana ity a, azavaiko eto daholo ny marina dia ny marina afaka anareo a tsy mandevo izany. Raha mila fifandraisana amiko manokana ianao dia afaka miantso an'ireto laharana ireto a, ny 032 56 443 48 032 56 443 48 na ny 033 91 711 66 033 91 711 66 farany a 034 92 543 76 034 92 543 76. Eo lamina tamin'izao afaka ifandraisanao amiko a, afaka miantso na mandefa SMS ianao tsy manino. Misy WhatsApp ihany koa reo a, raha tsy te hisahirana ianao andamin'tia dia afaka mifandray amin'ny WhatsApp izany. Ho antsika rehetrarehetra mila vavaka fanafana na hoe délivrance na par téléphone io a na mivantana, afaka miantso. Ohatra ianao ka hanao traitement de délivrance par téléphone na afaka miantso ahy ianao dia mandama programme tsika dia alamitsika isakariva dia mivavaka manao par téléphone izany. Raha tia hanaraka ny vidéo ako rehetrarehetra zay efa nataoko ianao sy ny dinganara-panahy efa nataoko rehetrarehetra hatramin'izay a, afaka mijery any amin'ny chaîne YouTube ianao a, manoratra fotsiny ianao eo amin'ny barre de recherche hoe apôstôly Andreas dia hitanao daholo ny vidéo sy ny dingana ny mba hifazakazaka kely zay nampanaovany tompony tena, mba inonao fa tsy tonga hamitaka ny tenanay fa tonga hizara fahasoavana, tonga hitondra famonjena, tonga hitondra fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta ny antony atondrianay. Dia eto mampahery antsika rehetrarehetra mahita an'ity fandarana ity, tsy misy olona nateraka hijaly ary tsy misy olona nateraka hitomany foana, tsy misy olona nateraka ho ahilikilika, tsy misy olona nateraka olona tsy manana ny maizy, fa samy afaka ny anana ho avy sambatra daholo ny olona rehetra miaraka amin'Andriamanitra. Ny fiainana eto ambonin'ny tany misy fahoriana, misy fanapotehana, misy fampijaliana, fa rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia tsy maintsy misy fiovana izany rehetra izany. Betsaka manko sika no miteny hoe tsy hiova intsony ty fiainako ty, betsaka sika no miteny hoe za efa nitety karazana fiangonana maro, efa taiza sy taiza no mivavaka nitondra mavaka ny fiainako, nametra tanana, nitsofina rano, natao délivrance fa tsy nisy fiovana ny fiainako. Za mbola manome fanantenana ho anao indray manomboka amin'izao segondra ahitanao ahy izao, mbola azo hovaina tompoko ny zavatra rehetra, aza mbola manary toky ary aza mbola diso fanantenana fa azo hovaina ny zavatra rehetra. Efa betsaka ny olona lalovanay nivavahanay tamin'ny anaran'i Jesosy, nanaraka ny toromarika rehetrarehetra mahakasika an'izany fivavahana izany, misy fiovana avokoa ny fiainana. Dia za mampahery anao eto androany azo hovaina ny zavatra rehetra ho anao ray aman-dreny ao anatina aretina, renim-pianakaviana, ray mpianakaviana ary tanora malala marary miainao anatina fanaintanana ianao ankehitriny, dia ozy ianao hoe efa miala nenina sisy mandany vola mankarena mitady fanasitranana fa tsisy fiovana. Na ny mpitsabo mety efa miteny hoe maninonareo na mikarakara vatana, maninonareo na mivavaka, be lehibe nge isika na ny mpitsabo rehefa miteny antsika mba mivavahy ianareo fa ianao tsy tapa-kevitra. Tia hampahery anao a, mbola afaka ny andray fanasitranana ianao miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'i Jesosy. Tsy mitory, tsy misy profy izahay a, fa matoa zay samy seho eto, matoa zay samy joro vavolombelona eto a, efa betsaka ny fiainan'olona hitanay miova dia mampahery anao manokana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Azadino a ny fandaharam-potoanantsika isaky ny alatsinainy sy ny zoma amin'ny 10 ora sasany maraina eto amin'ity fahitalavitra ity. Ny fandaharam-potoanany am-piangonana kosa dia ny alarobia alina, isaky ny alarobia alina misy alim-bavaka tanterahana eny Amboditsiry io alim-bavaka io a. Ny ahafahanao mahita an'ilay toerana rehefa tonga eo amin'ny pharmacie Amboditsiry ianao dia miepita dia misy ilay lalana mitsofoka miakavanana iny zany, dia manaraka n'iny lalana iny ianao avy eo misy pavé ao aloha dia midina fidinana be pavé zay ianao a. Tonga eo aloha eo misy pont mifatsakana dia mivily à droite zany misy pavé miakatra dia ao ilay fiangonana isaky ny alarobia alina manomboka amin'ny 7 alina zany a eo alim-bavaka io. Ny fotoam-bavaka lehibe kosa dia isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny espace Mangote Andrefanambojanary ambonindriana ao amin'ny premier étage zany no anatanterantsika izany fotoam-bavaka izany. Tsy hanavahana finoana io na avy aiza ianao na avy aiza,
tsy misy hoe katria zay fiangonana tarina dia tsy afaka manatra tsy hanavahana finoana fa niza teo vovonjy niza teo afaka na ozy ianao hoe za mba tia hanandrana andeha hivavaka ny fotsiny ara tonga avo fa mitanao ny voninahitr'Andriamanitra izany aza misalasala andray anao ampitiavana ny tenako ary anampy anao sy hivavaka ao anao fa za mbola mino ianao mahita io matoatao ny toko mahita n'izao fanaran'izao mbola misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ary azo antenaina fa hovain'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay no azoko nambara tamin'ity androany ity fa isaotran'Andriamanitra sika dia hivavaka fo anao amin'izao rasy fotoana izao mivavaka sika raha io misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mbola afaka mitondra zay fanazavana izay sy fampahafantarana telo no ny fahasoavanao sy ny famindraponao ianao no manomeana izao fotoana izao ahafahanay mitoro ny fahamarinanao manambara ny fiasanao amin'izao vaninandro farany izao dia ankehitriny dia mivavaka ho an'ireto olona ireto mivavaka ho an'izy ireo ato misy marary amin'izy ireo misy ao anatina ady amin'izy ireo ao anatina olana be mihitsy amin'izy ireo ao anatina ady eny amin'ny tribonaly na ady eny amin'ny banky eny na ady mpianakaviana eny anatin'ny toeram-piasana eny misy problème misy amin'izy ireo toko malalaka ao anatin'ny fanilikiliana tena hoe tsisy mirara azy intsony na ny vady aman-janona na ny fianakaviana ny fahita-po aminy mivavaka ho azy a Jesosy iditra ny tsehatra aminy anenao aneo ny voninahitra ao aminy anenao ny marary no ny asana be voky no ny famosaviny no ny ozina dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina tsy manam-pahefana amin'ity olona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha isoanao izy reto tokony ary angatahako ianao hitsinjo azy manomboka amin'izao sekondra hivavahako azy matoky aho fa miasa ianao ary eno ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy tokoa amen. Zay no izy fa dia azadino miaraka amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra apôstôly Andreasy ao anatin'ity fandarana vaovao ity hoe miamazava ny fahamarinana isaky ny alatsinainy sy ny zoma amin'ny 10 ora sasany maraina dia azadino ny fotoana antsika ny alarobia avy izao amin'ny 7 ora alina alimbavaka io dia ny sabotsy iny amin'ny espace Mongoté andrefana Bojanary manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ny amantaranao an'ilay fiangonana fotsiny rehefa tonga amin'ny arebus andrefana Bojanary eo ianao dia misy vehivavy manao akeo manao sarondoha sy manao robilava afaka manantona azy ianao dia aterina eo am-piangonana natao ohatr'izay mihitsy ny fitafiny mba hampiavaka an'ilay akeo ahafantaranao io akeo io zany mba tsy ho divery lalana ianao na diso lalana fa tonga afa manatrika an'ilay fotoana dia mitanao ny voninahitr'Andriamanitra ny tompany etanao manokana Andriamanitra hamonjy anao tahin'Andriamanitra daholo miamazava ny fahamarinana miamazava ny fahamarinana fandarana manokana ahitanao toro-teny mahery vaiky ho fampandresenanao amin'ny ady lalovanao ary toro-teny manangana fiainana fanovana fiainana fampianarana ara-baiboly mbola tsy nisy nitoro taminao ary mbola tsy nisy nampianatra ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy ho andevy izao no natoko fahavalo ny 5:telopolo fanafahana sy fiaina vaovao andravana reo asana demoni hitondrananao any amin'ny fiainana vaovao mbola tsy niainanao arahana témoignage na fijoroana vavolombelona ho fampaherezana anao sy ho fampaherezana ny namanao iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra apôstôly Andreasy hivavaka ao anao aho 032 56 443 48 033 91 711 66 034 92 543 76 hivavaka ao anao aho tadio fa velona Jesosy Tompo izay torinay aminao avy ato amin'ny fiangonana kristianina mandova lanitra miamazava ny fahamarinana